mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomiarahaba antsika ry avako tratra ity alakamisy fa 17 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Korintianina voalohany toko 2:20, Korintianina voalohany toko 2:20, ny andiny 2:20 ka hatramin'ny andiny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ianareo. Raha fatra-paniriana ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Koka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hay mandika ny teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia ny fanahiko ihany no mivavaka. Fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Ahoana ary no izy? Sady hivavaka-panahy no hivavaka-tsaina koa, sady hira-panahy no hira-tsaina koa. Fa raha misaotra ampanahy fotsiny ihany ianao, ataon'izay tsy mahay ahoana no hanao amenina. Raha misaotra ianao satria tsy mahalala izay lazainao izy, fa ianao dia misaotra tsara ihany, nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoana. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra no ianareo rehetra. Nefa raha am-piangonana dia aleoko manao teny 5 fantatry ny saiko mba ampianarako ny sasany toy izay ianao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Efa matetika resahantsika teto amin'ny mofinaina ny momba ny olana ara-panahy tao anatin'ity fiangonana tany Korinto ity. Satria tao Korinto dia nisy fivakisana. Fivakisana tamin'ny lafiny hoe ny tsy fifaneken'ny mpino ny fanomezam-pahasoavana izay nomena ny tsirairay. Atao hoe tsy mifanaiky ny mpino, tsy manaiky ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa ny mpino rehefa mieritreritra fa ny azy ihany ny tsara ary ny hafa tsy izy na ratsy. Tao Korinto dia betsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompon'ny fiangonana tao Korinto. Nisy ny mpampianatra, nisy ny mpaminany, nisy ny mpitory-teny, nisy ny mpanasitrana, fa nisy koa ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ilay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia nirian'ny olona fatratra mihitsy, nirian'ny mpino fatratra tao Korinto mihitsy ny miteny amin'ny teny tsy fantatra, satria noheverin'izy ireo fa ny fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra no fanomezam-pahasoavana ambony indrindra. Mazava ho azy ny antony dia satria moa ny Korintianina dia nobeazina, nokonona tamin'ny sivilizasiona Grika ka mieritreritra ny momba ny fanahy ho ambony kokoa noho ny momba ny maha-olombelona. Na dia marina amin'ny ampahany ary izany dia tsy marina tanteraka tsy akory. Satria ny Korintiana dia nihevitra fa ny zava-panahy, ny ara-panahy, satria nisy ny antsoina hoe idéalisme, izay ny filôzofia idéaliste izay novoizina hatrany amin'ny andron'ny Platon dia namaka tao anatin'ny fiangonana namaka tao anatin'ny fiarahamonina tao tany Korinto sy tamin'ireo tany maro izay nivelaran'ny kolontsaina Grika. Ka rehefa miteny hoe zava-panahy dia toy ny zavatra ambony izany. Ary rehefa miresaka kosa hoe zavatry ny ara-tsaina na ny ara-batana dia toy ny zavatra ambany izany. Ary noheverina hoe faratampony mihitsy izany hoe afaka manana fahafahana miresaka amin'Andriamanitra. Ary dia ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia noheverina ireo kristiana tao Korinto tao anatin'izany toe-tsaina izany andraisany azy hoe ambony kokoa izany ilay miteny amin'ny teny tsy fantatra satria miteny miresaka amin'Andriamanitra, miteny amin'ny fiteny ny anjely io Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko 8:10, miteny amin'ny fiteny izay tsy fantatry ny olona fa toy ny fitenin'ny lanitra. Ary dia hevitra mihitsy izy ireo fa miteny amin'ny teny tsy fantatra no ambony indrindra ny fanomezam-pahasoavana. Ary rehefa noheverina fa ny fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra no ambony indrindra dia notsarainy ho maivamaivana ny fanomezam-pahasoavana hafa tao anatin'ny fiangonana. Vokatr'izay mikitrana ny fiangonana satria ny fampitsara, ny fanilika, ny fanaratsy, ny fanambany ary dia nivaky ny fiangonana. Io antony io nahatonga ny Paoly nanoratra ilay andininy malaza hoe
na tolotrodorana aza ny tenako na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny anjely aza dia rehefa tsy manana fitiavana dia zava-boatra. Am'ty andininy to ampilatanantsika ity ry havako ny andininy 520 dia mbola manamafy zany fampianaran'ny Paoly zany. No hoe Paoly manao hoe andininy 520 zay entina mampahery anao. Ahoana ary no izy? Sady hivavaka am-panahy aho no hivavaka an-tsainako, sady hihira am-panahy aho no hihira an-tsainako. Paoly de manome toerana mazava-dehibe ny fanahy sy ny saina. Paoly de resy lahatra matetika resahantsika Tesaloniana 1:5 fa am' Paoly de zava-dehibe ny fanahy, ny saina ary ny vatana amy maha olombelona io. Eto Paoly de miteny manao hoe rehefa mivavaka ny olona de tokony mivavaka am-panahy sy mivavaka an-tsaina koa. Inona tiany Paoly tenenina? Tiany Paoly tenenina de ny hoe tsy hoe ny fivavahana de asan'ny fanahy ihany. Ka na dia tsisy ninina azo ny saina ara dia tsy maninona zany satria ireo miteny am'teny tsy fantatra tamin'ny fotoan'andro de zao miteny izy saingy ny dikan'le teny ary tsy azony. Miteny izy saingy tsy azon'ny olona koa aza zay teneniny am'le miteny am'teny tsy fantatra izy. De Paoly manao hoe aleo miteniteny dimy azon'ny olona toy zay miteny teny ray alina nefa tsisy azon'ny olona. Zany hoe ny olona miteny am'teny tsy fantatra de mampandroso ny tenany fa tsy mampandroso ny hafa. Ny zava-dehibe am' Paoly nefa eto izao ny mpino de tsy hoe mampandroso ny tenany ihany fa mampandroso ny hafa koa. Tsy hoe za kristiana de zay risoko bebe kokoa amin'ny fiainam-panahy ihany ny zava-dehibe amiko, zay atongavako any an-danitra ny zava-dehibe amiko, zay ampitombo ny finoko ny zava-dehibe amiko fa ny hafa tsy mampaninona ana very ary tsy mampaninona ana tsy mahazo ny ninina ary tsy mampaninona ana dia tsy mahatakatra na inona na inona ary. De Paoly manao hoe tsy mety raha ohatra ka ianao ihany no mandroso fa ny hafa tro mandroso. Fa ny kristiana de zao manao zay androson'ny tenany fa mieritreritra koa zay androson'ny hafa amin'ny ara-panahy. Ary satria ny teny am'teny tsy fantatra mampandroso ny tenany ihany de itsiny Paoly manao hoe za de miteny am'teny tsy fantatra mihoatra lavitra noho nareo saingy zao aleoko miteny am'teny azon'ny olona. Ry havako, zavatra roa lehibe zany no tsy raha-takatritsika eto. Voalohany de ny hoe zany mivavaka zany zany manompo an'Andriamanitra zany de tsy raharahan'ny fanahy ihany. Tsy hoe raharaham-panahy ihany zany. Ny atao hoe raharaham-panahy dia lay hoe tsy mahakasika ny saina. Hoe tsisy ninona azonao fa de hoe ara-panahy io de azo. Tsy manana raharaha amin'io ny saina. Lay teny hoe saina io tsy hoe psyché akory fa nous am'teny grika nazahoana ny teny hoe métano meta fibebahana. Lay teny hoe nous dia intelligence, lay faranitan'le saina, lay capacité intellectuelle, zay le nous eto. Zany hoe eto zany Paoly de miteny manao hoe mivavaka am-panahy zany hoe mivavaka ny fanahiko fa izao izay teny aleoko ny vavako de azoko ny dikany. Ny fizotry ny zavatra rehetra zay atao de azoko ny dikany. Io nahatonga ny Martin Luther sy ry Calvin nge nandany teny latina tao anatin'ny fivavahany satria lasa tsenjery fotsiny le teny latina. Ianao teny latina efa teny maty any amin'ny taonjato tenenana tany alohan'ny taonjato fahaenina fahafito efa aty ambadiky ny taonjato fahaenina fahafito efa tsisy teny latina firy intsony ny olona. Ka de aty amin'ny taonjato faharoapolo ve ianao de mbola hiteny amin'ny teny latina ihany. Aty amin'ny taonjato fahaenina amby folo zay nanam-pianaran'i Martin Luther de efa tsy niteny am'teny latina ny olona efa teny maty ny teny latina, teny nampiasaina tamin'ny oniversite, tamin'ny fikarohana fa tsy teny ny tenenana andavanandro. No zany de ny sarababem-bahoaka tsy nahazo ny ninona mihitsy am'lay fotoam-pivavahana tamin'ny teny latina, tsenjery fotsiny ihany. Natao tsenjery ny liturjia, natao tsenjery ny fivavahana, natao tsenjery ny baiboly natao tamin'ny teny latina fa tsy tamin'ny teny tenenan'ny olona andavanandro. Dia itony isoratry Paoly itony no manitsy an'izany toe-tsaina zany hoe ny mivavaka nge azonao ny zavatra atao mivavaka ianao mivavaka am-panahy fa mivavaka an-tsaina koa. Azonao ve ny fizotry ny zavatra atao rehetra. Tsisy heviny raha ohatra ka hoe mivavaka ianao nefa tsy azo le izy. Zay le hoe mivavaka an-tsaina. Zava-dehibe zany ny toeran'ny saina amin'ny antsoina hoe fivavahana.
ny vavahana protestanta na vavahana kristianina vavahana testamenta vaovao de manome toerana nio saina io mihitsy, manome saina manome toerana ny farany hitan-tsaina, tsy hoe tsenjery be fotsiny, tsy hoe atao ka atao, fa fivavahana zay azonao ny dikany. Miresaka amin'Andriamanitra ianao, fantatrao ny zavatra angatahanao amin'Andriamanitra, fantatrao ny dikany zavatra atao rehetra ao anatin'ilay fitaoam-pivavahana, fa tsy hoe eny efa fomba lizy moka de zay mahatonga an'ireny ohatra hoe rehefa misy zavatra atao isan-karazany ao anatin'ny fiangonana dia misy fampianarana, misy fanofanana mba ho fantatry ny olona ny dikan'ny zavatra rehetra atao aminy. Ohatra hoe manao batisa de ampianarina aminy, inona ny dikan'ny rano, maninona no manao fanekena izy, inona ny dikan'ny ny batisa sy ny sisa rehetra, ohatr'izay koa rehefa mandray fanasan'ny tompo, ohatran'izay koa rehefa misy mariazy, dia reny rehetreny dia misy dikany avokoa fa tsy hoe tsenjery akory, satria ny tsy fahantakaran'ny olona ny dikany dia manjary mieritreritra zavatra ho toy ny mistery izy, ary manjary minomino foana, minomino foana hoe manjary mino fa toy ny manana hery majika mihitsy aza na ny teny na ny fomba maro samihafa, fa tsy zay no izy o Paoly, tsy zay no izy. Ny izy de zao tokony ho fantatrao ny zavatra rehetra zay ataonao amin'ny atao hoe fivavahana, mivavaka ampanahy aho fa mivavaka an-tsaina koa, zany hoe mivavaka amin'ny alalan'ny fanahy koa, fa mivavaka koa ao anatin'ny farany hitan-tsaina sy ao anatin'ny fahatakarana ny zavatra teneniko sy ny zavatra tenenin'Andriamanitra amiko. Andriamanitra koa dia miteny amiko, zay le mivavaka an-tsaina takatro ny zavatra lazain'Andriamanitra amiko. Riavako zava-dehibe ara lay hoe fitaoam-pivavahana azon'ny olona, fitaoam-pivavahana takatry ny olona, fitaoam-pivavahana azon'ny olona raisina, satria tsy mivavaka am-panahy ihany izy fa mivavaka an-tsaina ihany koa. Zay mahatonga antsika milofo nandika ny baiboly amin'ny tenin-drazany tenitenenan'ny olona, nandika ny firana amin'ny teny itenenan'ny olona, nanao ny litorjia amin'ny teny zay itenenan'ny olona, mba ho azon'ny olona lay atao hoe mivavaka am-panahy sy mivavaka an-tsaina. Ndraindray latsa-danja izy io. Am'izao andro antsika zao moa de be de be ndraindray ny ankizy zay mandeha miangona any am-piangonana de tsy mahazo ny any am-piangonana satria beazina any amin'ny sekoly miteny frantsay na beazina any amin'ny sekoly miteny anglisy, kanefa ny litorjia na ny fitaoam-pivavahana dia ao anatin'ny fiangonana amin'ny teny malagasy. De betsaka no ndraindray tsy mahazo an'lay fomba na lafin-jahatra maro samihafa. Io tsy fanomezan-tsiny fa safidy. Tsy azo omena tsiny ny fiangonana hoe fa maninona kay no tsy ataonareo amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy ny fitaoam-pivavahana mba ho azon'ny zanakay? Na afaka hanome tsiny koa manao hoe fa maninona moa ny zanakareo koa no tsy ampianarina teny anglisy na ampianarina teny frantsay? Fa tsy ampianarina teny malagasy fa ataonareo amin'ny teny anglisy, io de safidy. Io de safidy ary anjaran'ny tsirairay ny samy ezaka manatratra ny tony tenin'ny Paoly tony no hoe mivavaka an-tsaina sy mivavaka am-panahy. Mamperitreritra ihany aloha amin'ny lafiny malagasy hoe eto Madagasikara de misy zaza malagasy tsy mahazo fampoam-pivavahana amin'ny teny malagasy. Raha ny ampitan-dranomasina andeha atao hoe azo ekena ihany, azo ekena amin'ny lafiny hoe satria ny teny itenenan'ilay firenena de manana izay maha izy azy, fa raha eto Madagasikara kosa no misy zaza malagasy tsy ahazo ny fitaoam-pivavahana amin'ny tenim-pireneny de tena fahadosoana ny ray aman-dreny mihitsy, na ahoana na ahoana. Eto Madagasikara, monina eto Madagasikara mandritra ny taona maro dia tsy mahazo fitaoam-pivavahana amin'ny teny itenenana andavanandro, dia tsy sady tsy malagasy zany no tsy ara-tsoatra masina mihitsy koa. Satria toy ny tsy manome lanja lay teny nomen'Andriamanitra. Aza adinoina fa ny teny de avy amin'Andriamanitra. Mamaky tsara ny asan'ny apôstôly toko 2 isika de mahita fa ny teny de avy amin'Andriamanitra. Mamaky ny Genesis toko 1:20 tsika de mahita fa ny teny langue de avy amin'Andriamanitra. No zany dia ny tsy fanajanao ny teny zay nomen'Andriamanitra anao, ny teny malagasy, de toy ny tsy fakasitrahanao mihitsy ilay teny nomen'Andriamanitra.
Mamperitreritra mihitsy. Raha ohatra ka tsy manome raha manome lanja ny teny hafa iny efa mandeha ho azy hoe tokony hianatra ny tenim-pirenena hafa arakaraka ny viana zay hitondrako ny fiainana. Fa ny tsy firarahiana kosa ny teny zay nomen'Andriamanitra, zay ny teninao, zay nomen'Andriamanitra, ny teninao miaraka amin'ny taninao, mifamatotra mihitsy ireo, ny teny sy ny tany mifamatotra ireo, tsy misaraka mihitsy. Ka ny fanaovanao tsinontsinona na ny tsy firarahiana ny teny de hiteraka tsy firarahiana ny tany mazava ho azy. Tsy misaraka ny teny sy ny tany, fa rehefa sarahanao ny teny sy ny tany de manjary tsisy heviny intsony. Noho zany dia na ny teny na ny tany de avy amin'Andriamanitra. Ratsy ohatra masina mihitsy zany. Noho zany dia lay Andriamanitra nanome lay teny mihitsy manjary ohatran'ny tsy akasitrahanao sanatria ve lay teny nomen'Andriamanitra n'lay tanindrazana. Ary de mamperitreritra mihitsy io tsika manao hoe raha miteny hoe mivavaka an-tsaina sy mivavaka am-panahy de zao tokony ho hain'ny malagasy ny mivavaka an-tsaina sy mivavaka am-panahy amin'ny teny zay nomen'Andriamanitra azy. Ary dia tokony miezaka ny ray aman-dreny satria amin'ny fotoana zay mbola mahazaza ny ankizy nge tsy tsapa le izy. Fa rehefa dimy amby roapolo taona, telopolo taona any vao mahatsapa hoe nisy zavatra tsy nataoko. Ary ny ankizy de tokony ho fantatsika rehetra fa afaka mianatra teny maro, ny mpahay mpitaiza rehetra na iza de mahafantatra fa zao azon'ny ankizy atao tsara ny sady miteniteny frantsay na miteniteny anglisy sady miteny malagasy. Fa le ray aman-dreny mihitsy no indraindray mieritreritra ny miteny malagasy ho ambany de atao ahoana mo, de ho gaga fetsika raha ohatra zao ny tanindrazana, de ho gaga fetsika satria be de be ny teny malagasy very izay ary amin'ny lafiny pédagogie mihitsy de mazava be fa ny teknisianina rehetra manao fanabeazana de resy lahatra fa ny teny de mirakitra fahendrena. Rehefako eto ary de zao zava-dehibe amintsika ny hoe rehefa mivavaka ianao de mivavaka am-panahy sy mivavaka an-tsaina. Ny hevitry zany de zao azonao ny fizotry ny fotoana, azonao tsy lay teny ihany fa lay dikan'ireo zavatra be dehibe fizotran'io azonao no heviny. Tsy hoe mivavaka zany tsy hoe olona very saina sanatria, tsy hoe olona tsy mahazo nininana manao tsenjery na olona sanatria tahaky ny tromba ka hoe very saina de miteny zay teneniny eo, tsy zany ny fivavahana. Ny fivavahana de zao azonao ny zavatra lazainao ary azonao ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao. Fa ny faharoa dikan'io teny io koa, mivavaka an-tsaina aho sady mivavaka am-panahy koa, dia ny heviny faharoa lehibe dia ny fanomeza-toerana ny ataontsika hoe ilay fiombonana, fifanomeza-toerana lay maha-iray ihany ny olombelona amin'ny antsoina hoe vavaka. Eto de tsy miresaka vatany Paoly, tsy miresaka vatany Paoly eto fa saina sy fanahy. Ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny moa de manome toerana ny vatana. Ny jiosy rehefa mivavaka de miaraka amin'ny vatana. Iny hoe miaraka amin'ny vatana, misy fihetsika ataon'ny vatana rehefa mivavaka. Arahana tehaka, arahana fihetsika, arahana dihy. Fa i Paoly any de tsy de zay loatra. Ny Paoly amin'ny Paoly de zao ny saina sy ny fanahy no mivavaka. Fa ny vatana dia itoeran'izay fotsiny ihany. Ary zay no mahatonga atsika tsy manome toerana loatra ny vatana hoe miorakoraka na mandindina satria mivavaka an-tsaina sy mivavaka am-panahy isika. Fa satria moa efa mivoatra be zao ny kolotsaina de lasa tonga hatramin'ny fanomeza-toerana ny vatana ary fanindraindrana ny vatana mihitsy zao ainatsika zao tontolom-piainantsika zao dia fanindraindrana ny vatana. Hita amin'ny fomba fitafy io, hita amin'ny sary isan-karazany amin'ny tambajotro io, tsy azon'ny olona mihitsy ny ainy raha tsy maneho sary izy, misy maneho sary isan'andro, sasany isan-kerinandro dia maneho lay vatana. Ary ny fotoana lanian'ny olombelona dia laniny amin'ny vatana, tsy hoe ratsy akory ny fikarakarana vatana fa ndraindray dia totopoin'ny olona ny vatana, topoin'ny olona ny hatsaran-tarehiny, topoin'ny olona ny fahatanjorahany, ary dia ndraindray ampandeferin'ny olona amin'ny zavatra rehetra noho ny fikoroana ny vatana. Taonjato ianantsika izany.
Fa raha jerena amin'itony soratra Paoly itony de zao tsy hoe maivana akory ny vatana. Fa izay no mahatonga antsika tsy de tena manome toerana loatra ny vatana rehefa mivavaka fa ny saina sy ny fanahy. Ny malagasy dia raha ny malagasy nentim-paharazana de izao tena raha amy filôzôfia nentim-paharazana malagasy na amy toe-tsaina nentim-paharazana malagasy dia tsy de manome toerana loatra, tsy de tena manome toerana loatra ny vatana ny vavaka. Tamy malagasy de zao ny vavaka de teny, saina sy fanahy no mivavaka raha amy vavahana malagasy nentim-paharazana io zany. Zay mahatonga ny teny hoe vavaka, dikan'ny teny hoe vavaka de avy amy teny hoe vava, zany hoe teny zany. Tsy de tena nanome toerana loatra ny hoe vatana hoe misy fihetsika manokana, tsy de zay loatra. Fa nay Afrika mihitsy koa aza, fa matoa ange matoa misy ataontsika hoe ireo zay ny fandihizana sy ny hira tahak'izany dia vokatry ny ataontsika hoe ireo babo avy aty Afrika nitondra an'ireny toe-tsain'ireny tany Amerika de nanjary tavela tao anatin'ny fiangonana evanjelika maro tany Etats-Unis. Fa raha jerentsika amin'ny kolotsaina maro dia ny vavaka dia ny saina sy ny fanahy. Tsy hoe diso akory sanatria ny vava, ny hoe tsy mety ny mitehaka, tsy mety ny mihetsiketsika, tsy hoe diso akory. Fa tokony ho takatra fotsiny hoe ny zava-dehibe de zao azonao ny fotoam-pivavahana, mitondra fahazavan-tsaina ianao ao anatin'ny vavaka, azonao ny dikan'ny zavatra rehetra zay atao. Leavako malala aoka ary ianao hivavaka an-tsaina, aoka ianao hihira an-tsaina, hivavaka am-panahy, hihira am-panahy. Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy tompony hanome anao fahazavan-tsaina fa zava-dehibe ny fivavaka. Andriamanitra dia naniraka ny zanany aty am'zao tontolo zao ary ny zanak'Andriamanitra dia sady ara-tsaina no ara-panahy. Koa raha mivavaka ianao de zao fantaro tsara ny zavatra angatahanao amin'Andriamanitra, lanjalanjao tsara ny teny aloky ny vavanao, fantaro tsara ny zavatra angatahanao, ezao ny manakatra ny zavatra tian'Andriamanitra lazaina aminao, ezao ny mianatra soratra masina mba hatakarana ny zavatra tian'Andriamanitra lazaina aminao. Fa ny olona mivavaka an-tsaina, mivavaka am-panahy dia mandroso ara-panahy. Aza finaritra mijery ny fanompandrosoana ny tenanao ihany hoe za ataoko zay ahavovonjy zahako nataoko zay abetiny fiainako, fa jereo koa zay ampandrosoana ny hafa. Zava-dehibe ny fandrosoan'ny tsirairay, zay ty teny amin'ny fiteny tsy fantatro ty, fa zava-dehibe ny miara-mandroso ary tsy misy ny ohatran'ny hoe fiangonana miara-mitombo, fianakaviana miara-mitombo ara-panahy, zay ny mahatsara ny hoe mandeha miara-miangona, zay ny mahatsara ny hoe miara-mivavaka, zay ny miantso ny hoe miara-mianatra zavatra masina satria zava-dehibe ny fiarahana mandroso amin'ny finoana. Vavaka sika, tombo-tsoranao zay no ny amin'ny zavatra masina zahay mampianatra anay fa ny vavaka dia raharaha-panahy, raharahan-tsaina koa. Ny fanomponanao de raharaha-panahy fa raharaha ara-tsaina koa. Ianao no manome anay fahazavan-tsaina hatakarana ny sitraponao, ary ianao koa no manome anay fahazavan-tsaina ahafahanay mahatankatra izay zavatra tianao ampanaovina anay. Misaotra tompo fa mivavaka an-tsaina zahay ary mivavaka am-panahy indrindra indrindra. De diovy ny fanahinay mba hatakarana ny sitraponao, diovy ny fonay mba hatakarana ny sitraponao, manjaka ato anatinay. De tahio Jesosy ny fanomponay anao mba ho fanompona feno fahamasinana ary fanompona izoranay amin'ny fitiavana sy ny fifaliana. Misaotra tompony amin'ny tontolo andro omenao anay ty zay anakinanay ny fiainanay, tahio tompo ny fiainanay, tahio ny asanay, me fahasalamana sy heri-tanjaka izahay ary mitoera mandrakariva amin'ny asan'ny tananay. Ataovy mahavokatra ny asan'ny tananay ary me fahazavan-tsaina koa zay ahafantaranay ny lalana tianao hitondrananay. Manjaka amin'ny tokantrano tsirairay zay manaraka zao mofonainy zao, me fanambinana ny tokantrano tsirairay, me fitahiana ary ataovy maharitra amin'ny fanomporanao. Tononona aminay Jesosy ny fiadanana. Amen.